zakaniazava mitsangana ianao iza. Okay, vavaka isika rehetra tompoko. Misaotra anao zahay tompo satria mbola mialanenina aminay mandrakariva ianao ny amin'ny ampahirezanao anay sy amin'ny anazavanao ny Mahandriamanitra anao izay tonga hamonjy anay. Dia aoka ianao tompony hiasa ao am-ponay tsirairay avy, hanaisotra izany zavatra manarona ny masonay tsy ahitanay ny fahatsaranao sy ny Mahandriamanitra fitiavana anao izany. Asokafo ny masom-panahinay ahitanay tokoa sy atsapanay ny Mahandriamanitra anao izay tonga hiara-monina aminay. Koa dia angatanay indrindra ianao fanahy masinao hamangy ny fonay tsirairay avy. Aza vela hitoetra amin'ny fo vato izahay, fa hovay kosa ny fonay mba ho fono fa afaka hiasany teninao, handairany teninao, ka hahatonga anay olom-baovao amin'ny fanarahana anao. Ankehitriny dia hambara aminay ny teninao amin'ity andro ity, dia matoky izay fa ianao no hiasa amin'izany teninao izany, hitondra fiainam-baovao ho anay tsirairay avy izay tonga manatrika ity fotoana ity. Koa dia mitenena tompo fa mihaino izahay amin'ny anaranao mahavony Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay voalahatra ho antsika amin'ity Alahady 7 manaraka ny Trinité ity dia ho hitantsika ao amin'ny Matthieu 12 ny andininy 4:30 ka hatramin'ny 9:70. Matthieu 12 ny andininy 4:30 ka hatramin'ny 9:70. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fariseo noho nandrefa nampahasiana ny sadoseo Jesosy dia niangona. Ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany nakafanahy azy ka nanao hoe, mpampianatro, ny didy manao ahoana moa no lehibe ao amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy, tiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany ny didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no iantonany lalàna sy ny mpaminany. Ary rehefa tafangona ny fariseo dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe, ahoana ary no hevitrareo ny amin'ny Kristy, zanak'iza moa izy? Ary hoy izy taminy, zanaky Davida. Hoy Jesosy taminy, koa nahoana ary Davida amin'ny fanahy no manao azy hoe Tompo, ka manao hoe Jehovah nilaza tamin'ny Tompoko hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho eo ambany tongotrao. Koa raha Davida ary manao azy hoe Tompo, ahoana no mahazanany azy? Dia tsy nisy nahavaly azy na dia teny iray akory azy. Ary hatramin'izany andro izany dia tsy nisy sahy nanontany azy intsony. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny ten'Andriamanitra anjarantsika amin'ity anio ity dia te hampiseho amintsika indrindra ary te hitaonantsika indrindra ny amin'ny hatokisantsika an Jesosy ho ilay Andriamanitra tonga hiara-monina amintsika ary maneho ny fitiavany antsika olony. Ka hananantsika izany finoana izany ka tsy hisalasalantsika intsony. Satria raha ny teksta anjarantsika androany ity no jerena, dia ny fariseo no manontany an Jesosy eto. Satria amin'ny teksta raha ny perikopa eo alohan'ity teksta anjarantsika ity dia hoe nampahasiana ny sadoseo Jesosy satria nametraka ny sadoseo izany te hantaniny amin'ny fitsanganany tena maty dia nametraka tantara anankiray ka nivalian Jesosy mazava tsara. Izy ireo dia tsy nahateny intsony. Dia vokatra izay dia mba tonga koa ny fariseo manoloana an'izany dia te hanontany sy te haka fanahy an Jesosy ny amin'ny hahafantarana hoe tena Mesia marina va ity Tompo ity.
tsy olona tsy hoe tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra ny fariseo, fa ireo ny mpampianatra ny zanak'Israely ny soratra masina. Ireo ny mpampianatra ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny zanak'Israely. Kanefa izy ireo indray no manontany amin'i Jesosy ny amin'ny hoe ny didy manahoana no tena lehibe amin'i Jesosy. Jesosy tsy nanome tsiny azy, fa namaly azy mazava tsara ny amin'ny didy izay lehibe. Dia nambaran'i Jesosy amin'izy ireo ny amin'ny hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny sainao rehetra. Io no voalohany Jesosy. Ny faharoa dia tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ireo no iantonany didy rehetra rehetra ao anatin'ny soratra masina hoe Jesosy. Dia tsisy ny teny izy ireo, tsisy namaly izy ireo satria zavatra fantany izany, zavatra ampianariny izany no ampatsiahivin' Jesosy eto amin'ity andro anio ity. Nahoana ny fariseo no nametraka izany fanontaniana izany amin'i Jesosy? Satria zavatra, ny zava-misy dia tsy matoky ny mahamesia ilay hoirahin'Andriamanitra izy ireo. Raha hatsaroantsika tsara ny filazantsara nivakina tamintsika teo ny amin'ny voalazan'i Jaona amin'ny toko 7 teo, dia ny vahoaka teto no nilaza ny tangorona teo aminy ka nanao hoe ambara-pahoviana no ampisalasalana ao anay. Raha Kristy ianao dia lazao marimarina aminay. Izany ny fanontaniana napetraky ny olona. Ary tsy miala lavitra an'izany koa ny reto fariseo reto satria sahiran-tsaina manoloana ny zavatra rehetra izay misy ataon'i Kristy Jesosy tamin'ny fotoan'andro, dia nametraka izany fanontaniana izany. Dia noheverina izy ireo fa hanao fampianarana hafa ny amin'ny didy hafa Jesosy. Kanefa tsy izany, fa nampahatsiaro azy ireo hoe ireo no didy iantona ny lalàna rehetrarehetra ireo anankiroa ireo. Izay nahatonga azy ireo tsy namaly, tsy niteny intsony taoriana ny fanambaran'i Jesosy. Kanefa Jesosy te hampiseho mazava tsara amin'izy ireo ny amin'ny hoe tena mino ve ianareo fa ity miresaka aminareo ity ilay Mesia nampanantenain'Andriamanitra. Dia io nahatonga an'i Jesosy nametraka fanontaniana manao hoe raha aminareo ary zanak'iza moa Kristy? Dia namaly izy ireo zanak'i Davida. Jesosy tsy nilaza hoe diso izany valiteninareo izany, fa amin'ny tenin'Andriamanitra izay ampianarinareo moa ve tena hitanareo mazava tsara fa ity voalazanareo hoe zanak'i Davida ity, io dia milaza an'ilay Mesia izay ho avy ao aminy, dia hoe mahazanak'i Davida azy, milaza an'ilay Mesia hoe tompo. Koa raha io Mesia ho avy eo izany lazain'i Davida hoe tompo, nahoana no mahazanany azy hoy Jesosy? Takina teo ny fariseo, ahoana tokoa moa no mahazanany azy? Kanefa ilay zanaka atao hoe tompo, sahala amintsika olombelona reto zao raha lazaina hoe ity ny zanako, dia avy eo tonga eo ilay zanaka dia hoe io ny ray aman-dreninao, ilay zanaka lasa sahala amin'ny ray aman-dreny iray. Dia ohatra ny mivadi-drafitra ny fiainana raha raisina tahaka an'izany. Fa eto Jesosy te hampiseho mazava tsara ny mahamesia azy, ka tsy hahatonga fisalasalana na firohorohavan-tsaina intsony eo amin'izay mpanarady azy, amin'ny fihainoana ny teniny, amin'ny fanarahana ny teniny. Ary ho antsika koa izany tenin'Andriamanitra izany, dia tsy hijanona fotsiny ho fahalalana hoe io Jesosy, io Kristy sy ny sisa, fa tena hananantsika finoana, hanorenantsika ny fiainantsika, ny finoantsika, ny hoavintsika, ny asantsika, ny fiainantsika manontolo dia ho Kristy no hanorenantsika tanteraka ny fiainantsika, ka tsy hisalasalantsika amin'izany fanarahana sy finoanan'i Jesosy izany. Jesosy rehefa niteny amin'ireo olona hoe mandra-pahoviana no ampisalasalanareo, ampisalasalanao aminay fa lazao marina raha ianao marina no Kristy,
dia Jesosy efa niteny efa nampianatra anareo, efa nilaza taminareo fa anareo tsy mihaino. Ary tahaka an'izany tokoa isika efa impiry moa tsika naheno hoe Kristy no tompo, Kristy no mpamonjy, Kristy no mpanafaka, Kristy mpanasitrana. Fa tena mino marina an'izany tokoa va isika ary mampiseho an'izany tokoa amin'ny fiainantsika tokoa va isika hoe tena matoko fa Jesosy no mpamonjy, Jesosy no manafaka, Jesosy no manasitrana. Sa fantatritsika fotsiny ihany izany. Tsy tian'Andriamanitra hihazo hanana finoana mihazohazo isika na ilay finoana miahanahana. Fa izay tadiavin'Andriamanitra dia ny fananantsika finoana matoky tanteraka fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy Kristy Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Ka tsy hisalasalantsika raha misy izay zavatra ilaintsika dia ny hanankinantsika tanteraka ny fiainantsika ao amin'ny Kristy Jesosy, fa tsy hanao an' Jesosy tahaka an'ilay roue de secours isika rehefa sahirana ihany tsika vao mihazakazaka mitady azy. Fa rehefa mandeha tsara amin'ny fiainana toa tsy misy Andriamanitra, toa tsy mila an'Andriamanitra isika, toa tsy mila an' Jesosy tsika rehefa mandeha tsara amin'ny fiainana, fa mahafinaritra ty dia lasa isika mandeha araka izay daniny kibontsika fotsiny ihany. Fa rehefa sahirana misy zavatra mahatakina antsika any amin'ny zavatra ataontsika any, ka sahirana antsika, very-hevitra tsika, zay tsika vao mitotototo mikarika hoe aiza Jesosy, ianao ve Jesosy, nahoana no avelana ohatran'izao, nahoana no misendra an'ity, na eo lasa mametraka fanontaniana amin'izay tsika amin' Jesosy hoe nahoana. Fa moa misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao, fa ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra avokoa. Tsy misy amintsika reto rehefa ohatra ka hoe andeha hanamboatra kafe ao an-trano ka hoe dia ilan' Jesosy hamboatra n'ity kafe ity, haiko ity dia katroantsika ao. Tsika tsy miantso an' Jesosy raha andeha hanokom-bary tsika ka hoe hitady an' Jesosy hoe ampy eo Jesosy amin'ny fomba fandrahoana n'ity vary ity, fa haiko ity dia tonga dia ataoko. Tsy mila an' Jesosy tsika amin'izany rehetrarehetra zany. Ary eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia betsaka noho izany no andehanantsika amin'ny fahaizantsika, amin'ny faherintsika, amin'ny fahalalantsika, ka tsy ilantsika n'Andriamanitra hanolotsaina, hampianatra. Fa rehefa tonga ny zavatra tsy ampoizina, zay tsika vao mikarika hoe aiza ianao Jesosy, dia lasa Jesosy indray no omentsika tsiny, kanefa ny tompo eo mandrakariva izy. Zay tadiavin'Andriamanitra dia ny aizantsika mametraka amin'ny fiainantsika, araka izay ilazain'ny Paoly apôstôly hoe na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo toy ny ho an'ny tompo. Izany hoe mila mametraka an' Jesosy eo amin'izay zavatra ataontsika isika. Dadatorakoto izany ilay mitarika amin'ny fifazana atao farimena, dia rehefa miteny izy ka tamin'ny fotoana anankiray nanasany lamba, dia izao no teny nataony: Jesosy eo diovy tahaka ny fanadiovako an'ity lamba ity koa ny fahotako rehetra rehetra. Eo amin'ny fanasan-damba ianao ve mba mieritreritra an'izany? Tsy hoe atsofoka atao anaty masina fotsiny ity potserina bokotra rehetra rehetra dia vita, dia izay. Fa ny asan'ilay masina manadio. Tsy heverintsika hoe misy hafatra ho antsika koa izany. Ny fanadiovana ataon'Andriamanitra ny fahotantsika. Ka heverintsika ho toy ny tsy manana anjara eo amin'ny zavatra ataontsika Andriamanitra. Fa ny ara-panahy ery an-danitra ihany tadiavantsika an' Jesosy. Fa ny fiainana andavanandro dia tsy mila azy isika. Tsy diso izany. Fa amin'izay rehetra ataontsika, rehetra na inona ho ny ten'Andriamanitra, dia ankino amin'ny tompo izany. Izany no ahitantsika fiadanana, izany no ahitantsika fahatokina amin'ny zavatra rehetra. Mianatra ianao, aza eritreretina fa hoe tsy mahay an'izany siansy fizika zany ny tompo, fa iza nanome antsika ny fahalalana ahaizantsika an'izany. Izy no nanome antsika ny saina, izy no fiandohan'ny fahalalana rehetra ho isoratra masina. Izy no nanome antsika ny ati-doha ahafahantsika manao zavatra rehetra, ampahan'ny zavatra hain'Andriamanitra no apetrany ao anatin'ny saintsika ao, mba hahaizantsika manao ny manatsara ny fiainantsika, ampahany ihany. Hanika vao mahavita teizy amin'ny anankiray ianao dia hoe tsy misy Andriamanitra satria nahavita an'ity teizy ity. Izy no nanome antsika ny saina,
izy nanome antsika ny fahalalana, izy nanome antsika ny zavatra rehetra hiainantsika. Vatantsika zao izy ny mahay mamboatra lalandra madinika indrindra eo amin'ny fiainantsika, tsy hitantsika nefa miasa ao anatin'ny fiainantsika izany. Mahavelona antsika raha misy amin'io lalandra kely io fotsiny tsetsina dia vitany aminao. Kanefa zany no ataon'Andriamanitra isahiranany mba hanananao fiainana milamina, hanananao fiainana tsara. Izay no mahatonga Jesosy manao izy no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy, hamonjy ny ondriny. Zany ny mpiandritsika. Tonga hamonjy anao izy, mikarakara anao izy amin'ny fiainanao rehetra. Raha ny fahatongavantsika eto zao nge sarobidy, fa misy tsy afaka tonga eto noho ny tratrany tsy fahasalamana. Nefa ianao men'Andriamanitra tombon'andro tonga eto ianao, ary tsy vita ny tonga eto fotsiny ianao fa mbola omeny ny teniny hampahery anao, hoentinao mamakivaky ny androm-piainana rehetra. Matetika manko isika ny tenin'Andriamanitra azontsika eto mety androany sy rapitso ihany tadidintsika fa rehefa rafakapitso dia hadino tanteraka iny. Fa Andriamanitra tsy mba manadino anao. Tsy mba manadino anao izy na ray segondra, fa eo anatrehany mandrakariva ny fiainanao. Jesosy manao zay, ny ondriko mihaino ny feoko ary zaho mahalala azy. Isika zay tian Jesosy dia mihaino ny feony, ary tsy zay mihaino ihany no marina eo anatrehan'Andriamanitra ao Soratra Masina, fa zay miaina sy mivelona amin'izany. Zany no tadiavan'Andriamanitra amintsika. Ny amikiranao amin'ny teniny, tsy ho adinonao zany teniny zany satria tsy mba tenin'olombelona io, fa teny velona, manavao antsika. Ny teny no mifehy izao rehetra izao, ny teny no mitondra izao rehetra izao. Fa raha isika miala amin'ny tenin'Andriamanitra dia mitoetra ao anatin'ny fiainan'ny fahafatesana isika izay. Koa amin'ity andro anio ity ny Tompo dia efa mampianatra antsika, mampiseho antsika ny tena hoe lahara-pameana sy lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika dia ny ahaizantsika mitia an'Andriamanitra voalohany indrindra. Mitia an'Andriamanitra amin'ny fotsika, amin'ny saitsika, amin'ny heritsika rehetra. Zany tadiavin'Andriamanitra amintsika. Tsy fotoana verimaina ny nandaozanao ny tokantrano ka tonga eto zao. Tsy verimaina amin'ny Tompo io. Fa hitany ianao, miainga avy any an-trano ianao, tahaka n'ilay mpamory hetra. Vao miainga avy any an-trano ianao dia efa fantatry ny Tompo hoe iny hamonjy ny tempoloko ity, zanako ity. Sarobidy amin'Andriamanitra zany. Nahafoizanao ny fahafinaretana maro samihafa azo atao any ivelany any. Ho fanaranam-po, ho fanaovana izay zavatra mahafinaritra anao. Nefa afoinao zany, fa mitady an'Andriamanitra ianao tonga eto. Aza iverina fa zava-poana zany eo mason'Andriamanitra. Sarobidy amin'izany. Ary tsy zavatra verimaina eo mason'Andriamanitra ny fahafoizanao mitady azy. Fa endrika entinao hanatanterahana ity didy ity zany. Ity didy voalohany lazainy Jesosy hoe ity ny voalohany, tiavan'i Jehovahandriamanitra ao, amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Ny fanahy tian'Andriamanitra mangetaheta azy isan'andro, fa mieritrereta ihany isika raha ohatra misy fotoana hoe tsy mangetaheta mitady an'Andriamanitra izany. Rehefa ianao tsy mangetaheta mitady an'Andriamanitra, efa mitoetra ao anatin'ny aloky ny fahafatesana izay. Fa ny fanahy izay tia an'Andriamanitra mangetaheta azy mandrakariva, tsy afa-po amin'ny zavatra kely anankiray fa mitady an'Andriamanitra hatrany. Izany no antony nahatongavantsika eto. Ampahafirim-pon'ny eto Montréal moa zao tsika reto. Hiro mitady an'Andriamanitra. Sao dia veritsika hoe tsy hitan'Andriamanitra tsika fa vitsikely fa ny vahoaka betsaka ary no hitany. Tsia, mifalia ry ondry vitsy hoy Jesosy, fa sitraky ny ray ho anareo ny fanjakana. Ny an'Andriamanitra tsy manao populisme be izy ka hoe vahoaka betsaka vao eo izy. Ny an'Andriamanitra ny vahoaka
manana fo mitady sy mangetaheta aminy, tsy ataony tsinitsinina fa hitany. Fantany fa ianao mila an'izao sy zao sy zao sy zao. Fantany fa ny fotoananao lany nandeha nakaty nitady azy. Anisany fotoana, anisany zavatra ny fahefana an'Andriamanitra io. Tsy fotoana verimaina ny laninao taty, fa hain'Andriamanitra manonotra an'izany. Satria izy no mitondra izao rehetra izao. Ny didy izay tadiavin'Andriamanitra hiainantsika araka ny voalazan'i Jesosy eto, rehefa tian'Andriamanitra ianao tsy ahay, tsy ho tia namana zany, tsy ho tia ny vady, ny ankohonana, ny zanaka sy ny sisa. Tsy misy olona tian'Andriamanitra. Tsy misy olona milaza fa hoe tian'Andriamanitra nefa tsy ahay ho tiany eo akaikiny. Jaona Apôstôly rehefa manoratra ny epistiliny izy hoe mandainga izay milaza fa hoe tian'Andriamanitra nefa tsy tiany namany izay hitany maso. Hataonareo ahoana izy no ho tian'Andriamanitra izay tsy hitanareo maso, nefa ny namanareo akaikinareo hitanareo maso tsy tianareo akory. Dia io mampianatra antsika zanak'Andriamanitra hay hifankatia. Ny mpivady hay mifankatia. Ny ankohonana sy ny zanaka sy ny ray aman-dreny mahay mifankatia. Ary ny fitiavana izay asehon'Andriamanitra dia tsy hoe fitiavana ny hoe ny olona mahavaly ny soa ho anao no tiavinao. Fa ny fitiavana izay asehon'Andriamanitra na dia ny olona tsy manenjika anao ary izy ny soratra masina mivavaha ho azy. Zany ny fitiavan'Andriamanitra antsika rehetrarehetra ange raha ny tena marina fahavalon'Andriamanitra tany aloha tany fa nga nisy tian'Andriamanitra zany. Kanefa tsika dia tian'Andriamanitra. Jesosy raha hanombohana teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy nanao izao izy ray ao, ary ngany retsy nanomboha eto amin'ny hazo fijaliana retsy. Fa raha itsika angambany teo amin'ny hazo fijaliana teo mahita nanozona mihitsy. Hoe reto mo tena aringano ato, sahala mpianatra manao hoe andatsaho varatra io Jesosy, ty tanàna tsy nandray azy fotsiny dia hoe andatsaho varatra io, andatsaho afo. Fa hoy Jesosy hoe tsy fantatrareo ny fanahy izay manetsika anareo. Fa zaho Jesosy tsy tonga hamono, fa tonga hamelona. Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana raha teo ny maramila sy ny olona izay nanenjika azy dia ny teny natao hoe ray ao mamela ny helony fa tsy fantany izay atao. Mbola nangataka famindram-po sy famelan-keloka ho an'ny olona namono azy izy. Zany no zavatra tadiavin'Andriamanitra hiainantsika. Fanjakan'ny fitiavana. Tsy fitiavana hoe fitiavana ny lehibe indrindra molotra fotsiny ihany io, fa fitiavana hiainana, hivelomana no tadiavin'Andriamanitra hananantsika. Io no nasehon Jesosy tety ambony tany. Io no nasehony antsika. Ka ilazany hoe izay tiany ny nataoko rehetra koa no ataony. Tsy vaty antoka izany. Tsy very maina ianao manao an'izany rehetrarehetra zany. Tsy sperta ho anao na kely no mitia olona na dia tsy ho tianao ary izy. Fa ianao manao an'izany tsy nohony amin'ny tenanao te halaza amin'ilay olona, fa manao an'izany ianao nohony amin'ny Kristy Jesosy tonga tety tia ny olona na ny fahavalony azy ny vavahany. Nohony amin'ny Jesosy. Mety tsy ho hitan'ny olona ny ataonao. Mety tsy ho hitan'ny pastora, mety tsy ho hitan'ny mpiandra, mety tsy ho hitan'ny kristiana hafa ny ataonao. Fa Andriamanitra mahita, fantany ny ataon'ny zanany. Sao isika hoe manao an'ity, akoa no hanao an'ity, tsisy mahita aty. Atsika tsy ny olona no hamaly atsika amin'ny farany. Fa Andriamanitra izay tompo itsika, izay vavahantsika, efa nanome ohatra ho atsika, isika no manao izany ho an'Andriamanitra, noho ny amin'Andriamanitra. Satria izy no andraisantsika ny valiny ataontsika rehetrarehetra, fa tsy olona. Ny pastora mbola ho tsaraina mitovy aminareo ihany amin'ny andro farany. Ny mpiandro ho tsaraina mitovy amin'ny olona rehetra ihany amin'ny andro farany. Ny rehetrarehetra mitovy eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny andro farany. Samy handray ny vokatry ny nataony.
ka izay mahatonga antsika hoe na inona ataontsika atao toy ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'olona hoy ny soratra masina satria izy no andraisantsika ny valin'izay ataontsika amin'ny fitsarana farany. Dia mampianatra antsika ny ten'Andriamanitra ny amin'izay tokony hanarahantsika ny fampianaran Jesosy. Ny an Jesosy tsy nampianatra fotsiny ihany izy fa nampiseho izay zavatra nampianariny amin'ny nataony rehetra rehetra. Ary io no ilazany amin'ny hoe ny olona saika hoe hitorabato an Jesosy, dia hoy Jesosy manao hoe ny asa manahoana moa no tadiavanareo hitorahana vato ahy? Ny asa inona moa no tadiavanareo hitorahana vato ahy? Jesosy, inona ny asa nataon Jesosy? Ratsy, nanasitrana ny jamby izy, nampiteniny mona izy, nampalady ny marenina izy, nampandreny marenina izy. Zany rehetrarehetra zany ny zavatra nataony. Raha ohatra hoe ny asa fotsiny ihany no jerena, nefa dia hoy Jesosy ny olona hoe tsy ny asa nataonao no hitorahana ianao fa ianao milaza ny tenanao ho Andriamanitra, mampitovy ny tenanao amin'Andriamanitra. Isika ve mino fa Jesosy Andriamanitra? Sa mbola misalasala koa? Raha mbola misalasala isika dia anio ny tompo te hanala an'izany, satria izany indrindra no hitorahan'ny olona vato azy. Ny fitorahambato tsy hoe ny mandray vato dia mamono azy, fa ao anatin'ny fotsika ao ny mandaa na misalasala, mitovy ihany ireo. Ny tsy hisalasalantsika fa manana Andriamanitra monina ao amintsika isika, manana Andriamanitra akaiky antsika isika, azontsika antsoina amin'ny fotoana rehetra. Tonga hamonjy antsika, tonga hanompo antsika ny Andriamanitra antsika, hikarakara ny fiainanao manontolo izy. Izany no Andriamanitra antsika. Na Andriamanitra izy nefa lasa mpanompo. Izany no Andriamanitra antsika. Nasehony amin'ny fiainany manontolo ny atao hoe fitiavana, fa tsy nampianatra fotsiny ihany izy, tsy naherina natanjaka. Za moa zao ohatra ny matanjaka amin'ny fampianarana atao eto, fa rehefa tena miaina amin'ny fiarahamonina tena vitako tokoa ve ny hotia ny fahavaloko. Kanefa mampianatra Jesosy tsy maintsy tia ny fahavalontsika isika, tahaka n'Andriamanitra raintsika izay tia ny fahavalo. Mampianatra antsika ny tompo, tsy amin'ny teny fotsiny ihany fa amin'ny fiainantsika rehetra manontolo. Dia engany Jesosy no hitoetra betsaka ao anatin'ny fiainantsika, tsy hananantsika fisalasalana amin'ny zavatra rehetra ataontsika, fa hatoky azy tsika na amin'ny zavatra madinika indrindra, antsoa izy ho eo, fa tsy amin'ny zavatra hoe manahirana ihany vao hitady an Jesosy isika, fa na amin'ny zavatra hainao dia apetraho Jesosy ho lohalaharana eo amin'izay ataonao rehetra rehetra. Fa ho hitanao zany fifaliana sy fiadanana miaraka amin'ny Jesosy zany, tsy irery ianao manao ny asa hainao, fa eo ny tompo. Faly izy mahita anao ty rahalahiko ty, ty anabaviko ty dia ty ahy tokoa. Dia eo ny tompo manampy anao izy, mampahery anao ary mampitoetra anao ao anatin'ny fiadanana izy, mandra-pialantsika amin'ity fiainana ity izay ambarany vavaka nataontsika teo. Fiainana feno fahoriana ity hoy ny vavaka nataontsika teo, dia ny tompo no mihazona antsika hitoetra mahatoky amin'ny finoana isika, ary tsy miova ny fifaliantsika, satria fifaliantsika tsy miorina amin'ny zavatra miovaova, fa miorina amin'ny Kristy Jesosy ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. N'Andriamanitra irery any ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra ao mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiambonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Efa tonga ny mazava miposaka ny voninahiny Jehova, efa miposaka amin'ny raha eto amin'izao tontolo izao.